Andriamanitra io mpandresy ianao ary mandresy ho anay ianao. Androany raha andray ny afatra zahay, afatra ny Pasika. Te ilaza zahay hoe androany Andriamanitra io velomo ny finoanay, velomo manokana ny finoanay tsy raray avy. Dia misaotra Andriamanitra eo amin'ny teny androany, teny manokana izay inoko fa tsy ho teny tsara lahatra, tsy teny faindren'olombelona fa inoko manokana hoe teny mifamatotra amin'ny finoana. Ka na iza ndray niafatra dia andray finoana ao anatiny ao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, androany hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Hietry ny nofo ahatakatra ny saina hirehitra ny fanahy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, sika rehetra anao hoe amen. Rehefa malala falitsika amin'ity andro Pasika ity androany, faly andray afatra manokantsika, afatra izay amelombelona ny agam-panahintsika, ary ny afatra izay iarahantsika androany dia tsy ionona isika amin'ny fitsanganana an'io, fa andehitsika hatramin'ny fotoana izay nanolorany Kristy ny fiainany ho antsika. Amadika ny baibolitsika aloha isika dia amakitsika ao amin'ny Marka 2:20 andininy voalohany hatramin'ny 13. Filazany tsara Marka 2:20, Marka 2:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 13. Zao maka ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ary rehefa afaka ny andro sabata dia lasa nividy zava-manitra Maria Magdalena sy Salome ary Maria renin'i Jakob mba handeha hanositra ny vatan'i Jesosy. Ary noho ny maraina koa tamin'ny voalohany andro amin'ny herinandro, rehefa niposaka masoandro dia nakany amin'ny fasana izy ireo. Ary niresaka hoe iza reny anakodino vato ho afaka mivagavagam-pasana isoloantsika. Fa noho nitraka izy dia indro hitany fa efa voakodiny ala ny vato, fa lehibe dia lehibe ny vato. Ary niditra tao anatin'ny fasana izy dia nahita zatovo anankiray nipetraka teo amin'ny ankavanana, miakanjo fotsy dia talanjona izy. Fa hoy ilay zatovo taminy, aza talanjona, mitady an'i Jesosy avy any Nazareta izay nomboana tamin'ny hazo fijaliana ireo. Efa nitsangana izy, tsy ato izy, jereo fa teo ny nametrahana azy. Fa mandehana lazao amin'ny mpianana sy Petera, fiamelohanareo any Galilea izy, any no ahitanareo azy arak'izay nolazainy taminareo. Dia nivoaka izy ka lasa nandositra ny ala tamin'ny fasana, fa tora-kovitra sady talanjona izy, ary tsy mba nilaza na inona na inona tamin'ny olona izy satria natahotra. Ary rehefa mitsangana tamin'ny marainy any voalohany amin'ny herinandro Jesosy, dia niseho voalohany tamin'ny Maria Magdalena ilay namoahany demony 7 izy. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo hoe efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary Maria nandeha ka nilaza tamin'ireo efa nomban'i Jesosy izay mbola nisaona sy nitomany. Ary izy koa dia nandeha nandre aza fa velo izy sady efa hitana vehivavy, dia mbola tsy nety nino ihany. Ary tamin'izany Jesosy dia niseho tamin'ny endrika hafa tamin'olona aminy izay nakany an-tsaha. Ary izy koa nandeha ka nilaza tamin'ny namany fa na ireo aza dia tsy ninony koa. Rehefa malala ny afatry ny Pasika iarahantsika androany, dia afatra anorona finoana iray manontolo. Iova ianao manomboka androany, iova tanteraka isika tsiraray avy. Zao zavatra nitranga ny telo andro mialohan'ny fotoana io dia nomboana tamin'ny hazo fijaliana Jesosy. Maty Jesosy Kristy. Ary ho antsika tsiraray avy dia mba tianay androany ho averina amintsika tsiraray avy hoe rehefa ho faty Jesosy
inona ny nahafatesany. Baiboly milaza hoe nitondra ny aretintsika izy, nitondra ny helokontsika izy. Teo ambony hazo fijaliana, nentiny avokoa zany ketraketra zany. Ahoana no nitondrany anazy? Nitondra ny fahotantsika rehetra izy. Zany hoe talohan'ny nahafatesany dia nalay teo aminy. Hoy ny baiboly hoe nalay teo aminy, nentiny tao aminy, nampijirany tao anatiny. Raha tsona dia izao, nangonina ny fahotana rehetra, nangonina ny heloka rehetra, nangonina ny aretina rehetra, dia nalaina ny ampy ny ozona rehetra, nangonina ireny, dia nampijirina tao amin'i Jesosy Kristy avokoa. Mba misy video iray ity izy ity dia ao anatin'ny toroteny androany, mba hatakaranao tsara hoe inona ny zavatra nitranga tamin'i Jesosy Kristy. Dia mba tiako hojerenao ity video iray ity. Ahitanao hoe ahoana ny zavatra nitranga, inona ny zavatra nitranga teo ambony hazo fijaliana. Nentiny ny fahotana rehetra, nentiny ny aretina rehetra, nentiny ny ozona rehetra. Da ho antsika mba hijery azy vetivety. My God, why have you forsaken me? Finished! Father, to your hands I commit my spirit.
inoko loatra fa hitanao hoe inona ny zavatra nitranga tao amin'ny azy fijaliana. Nentin' Jesosy tao aminy avokoa ny fahotana, ny ozana, ny eloka rehetra, ny aretina rehetra. Rehefa nentiny dia hoy izy hoe rehefa tonga teo aminy io rehetrarehetra eo dia hoy izy hoe vita hoy izy. Dia rehefa mitenan'izay dia hoy izy hoe raha eo am-pelantananao no ametrahako ny fanahiko. Dia nanolotra ny fanahiny izy. Dia maty Kristy. Rehefa maty Jesosy Kristy dia feno malahelo ny mpanompo ny rehetra. Nalahelo daholo ny mpanompo ny rehetra. Satria maty ilay tompony, maty ilay narahany. Zao nefa ny zavatra nitranga maka toko 5:10. Rehefa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro na 3 andro tao aorianan'ny nahafatesan'i Jesosy Kristy dia tonga Maria, renin'i Jesosy sy Maria Magdalena, tonga izy ireo mba hanositra zava-manitra an'i Jesosy, hikarakara ny vatin'i Jesosy. Zao ny zavatra mahagaga ka lasaka nambavy. Adinon'izy ireo ny zavatra nafaparan'i Jesosy. Hoy Jesosy hoe afaka 3 andro ao izy dia hitsangana amin'ny maty. Fa na dia teny an'izany ary Jesosy Kristy tamin'ny mpianany sy tamin'ny retolo reto dia adinon'izy ireo hoe Jesosy eny teny an'izany. Baiboly rehefa nivakiantsika marika toko 4:10 tao dia zavatra hitantsika dia hoe ny mpianany mbola nisaonan'i Jesosy. Mbola nisaonan'i Jesosy izy. Ny zavatra nitranga ka lasaka nambavy dia hitsotra. Tahaka ny tsy nintsony izy rehetrarehetra ny zavatra izay nambaran'i Jesosy Kristy. Zao tokoa ny zavatra mitranga hoe rehefa mandalo zavatra mafy ny olona, rehefa mandalo ady, mandalo tsy fisiny, dia tahaka ny indraindray azo mpanahy, tahaka ny enreto baka isotsaina hoe ny apôstôly ene Petera sy Jona sy Jakoba ane nahitan'i Jesosy namirapiratra. Reto apôstôly 12 lahy reto ane, reto le zaran'le mofo mofo dimy, reto le mpanao fahagagana, reto le nahita fahagagana maso naizana leny. Reto apôstôly reto nahita n'ilay ranomasina samboaravary, nangina sy ny tsara ka vao miteny Jesosy hoe mangina ny tsara. Fe izao rehefa tonga ny fotoana maty Jesosy dia ohatry ny miara-maty tamin'i Jesosy ny finoany reto mpianatra reto. Namaky boky izay Charles Spurgeon ny anarany. Zao zavatra lazay, zavatra nahagaga hozy izy dia izao: na ny olona akaiky an'i Jesosy ary na nadino ny zavatra nilazaina, na nadino ny zavatra nilazaina hoe hitsangana ny afaka 3 andro. Raha ohatra ka azon'ireo antoka fa hitsangana Jesosy, tsy nisaona izy. Raha fantatr'ireo ilay planina n'Andriamanitra lalina tao ambadiky ny fahafatesany, tsy nisaona izy. Fa faly ny andro. Hitanao ilay miandro fantatra hoe roviana ary ilay tsy andro izay hitsanganana. Fa satria tao anaty ady izy ireo dia adino ilay zavatra nambaran'i Kristy, dia nisaona izy. Zao raha lasaka nambavy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Korintiana voalohany toko 5:14. Raha ohatra ka tsy nitsangana Kristy hozy izy dia foana ny toroteninay ary foana ihany koa ny finoanareo. Te ilaza aminao ahy ny zavatra mahafinaritra indrindra dia izao: na reto olona izay tena kivo reto ary rehefa niseho Kristy hoe velona dia velona indray ny finoana. Ary rehefa velona Kristy, inona ny fiantraikany? Rehefa mamaky ianao ambanimbany eo dia hoy Jesosy Kristy: mandehana amin'izao tontolo izao ianareo ka mitory ny filazantsara. Rehefa velona Kristy, ny olona izay mahalala fa velona Kristy, ny olona izay manana finoana fa velona Kristy,
tsy misy afa-tsy filazantsara leo ambavany manomboka androany andao ny vavantsika afatra ny pasika ny vavantsika ny tenitsika dia ho teny feno filazantsara ohatra misy ny corona fa na misy ary ny corona velona koa Kristy na misy ny ady fa velona Kristy misy ny tsy fisiny fa velona Kristy ny réponse antsika na ny valitenitsika eo anatrehany zavatra rehetra dia izao velona Kristy velona ny finoantsika rehefa namarara ny zavatra tiako entina amintsika tsararay avy androany dia izao tsarofo ty teny ty tahaka amin'ny olanao zay misy ankehitriny dia tadidio velona koa Jesosy Kristy raha tsapanao ny fahavelomany na inona zavatra mitranga amin'ny fiainanao dia hoe ianao hoe za tsy te halala an'izany fa zavatra fantatro velona Kristy zany zavatra fantatro nandresy Kristy ny afatry ny pasika amin'ity taona ity ho atsika tsararay avy mety hoe mihiboko tsika na hoe confiné fa tsika confiné akory tsy misakana ny hoe velona Kristy ary ny zavatra mahafinaritra lasaka nabavy tena mampientanentana ny foko dia izao satria velona Kristy satria velona Kristy ny zavatra azo antoka dia izao ny fiafaran'ny zavatra zay iainantsika kehitriny dia tsy maintsy ahitantsika fa velona Kristy ho hitanao ny fahaveloman'i Kristy fa izao da hovaina amin'ny fomba fiteny andao tsika iaraka laza hoe tompo ninona zavatra mitranga kehitriny velona foana ianao ary ianao eo amin'ny seza fiandriananao no manapaka amin'ny zavatra rehetra mandalo olana ve ianao tsotra ny afatra aminao filazantsara zay ny afatra Kristy mandehanao izy mitory filazantsara za zany androany ka ohatra ka hitory aminao dia hiteny aminao zavatra tsotra ako hitanao tsy ho faty ianao fa ho velona satria velona Kristy tsy ho ravy ianao fa vao mainky hitsangana vaovao ianao satria velona Kristy tsy ho reraka ianao fa vao mainky ianao aheny satria velona Kristy misy mieritretra hoe ny fiangonana zao aorinan ty ohatry ny ahoana za milaza aminao ny fiangonana vao mainky atanjaka ao aorinan-ty confinement ty satria velona Kristy ny angonanao vao mainky hiatsara satria velona Kristy zavatra dininy fahavalo dia izao na inona zavatra ataony ny fahamarinana dia velona Kristy da hovaina le fomba fiteny itory filazantsaratsika ny filazantsara tsotra indrindra sy tsara indrindra dia le hitantsika tamin'ny vidéo teo marary ianao efa netiny ny aretinao mpanoty ianao efa netiny faharotanao misy ozony eo amin'ny fiainanao efa netiny ny ozony eo amin'ny fiainanao na inona mitranga matahotra no faty ianao amaranako ny afatra no any dia tadidio velona Kristy ninona atao aminao velona Kristy enjeny ianao ho lasa lavitra ianao ho sorapotaka ianao vao mainky ianao ahiratra ho fosaina viavanana ianao alaza ianao satria velona Kristy ampararina ianao osotran'Andriamanitra ianao satria velona Kristy vonoina ianao laza aminao ako vao mainky ianao azo tombony satria ho any an-danitra ianao eo akaikin'ny Kristy ny afatry ny pasika fomba fitenitsika manomboka androany velona Kristy misy miteny aminao hoe dia aiza nahitana vary velona Kristy hitan'izany ninona zavatra mitranga amin'ny fiainanao tsotra sy ny afatra velona Kristy ary zany teny zany tsy hoe feno fanantenana fa feno fahamarinana ny lanitra dia milaza fa velona Kristy ny tany dia milaza fa velona Kristy ary ny tena marina na ny devoly ary dia manaiky fa velona Kristy apetrao amin'ny fonontananao dia hivavaky tsika avy akeny zao vavaky zao Jesosy Kristy tompo
misaotra izay fa velona ianao. Misaotra noho ny fahavelomanao, fa satria velona ianao dia velona amin'ny finoanay. Afaka mandalo tokoa ny zavatra rehetra, fa ambadika ny zavatra rehetra hitanay ny fahavelomanao. Velona ianao Kristy, ary velona mandrakizay ianao. Misaotra Jesosy eo, ary ny voninahitra dia ho anao irery ihany. Amen. Ho antsika rehetra any tokantrano, manasanao ankehitriny hanolo tena man Jesosy ianao ka ohatra ka mbola tsy nanao an'izany ianao. Teneno hoe Tompo, atolotra anao ny fiainako, raisiko ianao mitompo sy mpamonjy ny fiainako manokana. Ny ankonako dia apetrako eo am-pelantananao, ary ny hoaviko manontolo aoka ao amin'ny fahavelomanao. Dia teneno hoe Kristy eo, manomboka amin'ny androandroany anao mandrakizay. Amen. Afatra tsotra ka lasaka anabavy, mba tiako mamparitaka tsika raha ohatra ka manao Facebook ianao, dia zao fotsiny teneno hoe ny filazantsara torina manerana an'izao tontolo izao dia tsy finomboana ny finoana na pastorain-tsora zafy mandato, fa ny filazantsara tovitsotra be, ny filazantsara torina manerana an'izao tontolo izao velona Kristy. Ny lanitra dia manaiky fa velona Kristy, ny tany dia manaiky fa velona Kristy, ary ny vavolombelona voalohany mahalala fa velona Kristy dia Satana sy ny ela, satria izy niezaka niazo anazy tany, fa resiny Kristy ary ianao koa andresy azy. Ho tahinany antsika tsiraray avy. Dao tsika hiaraka ilaza hoe velona Jesosy, resiny ny fasana, tsy nahatazona azy na ny fahafatesana azy. Vonona venao miaraka anao an'izay izay tsika, ary aorianan'izay izay dia amagana an'ity fotoana feno voninahitra ity tsika tsiraray avy. Manentana antsika tsiraray avy, fenoy ny Facebook, fenoy lazao. Na zao koa nanteneninao hoe ny vavolombelona voalohany fa velona Kristy dia ny elo. Tsy naharesy azy izy, tsy nahazona azy izy. Dahotsika velona Jesosy, ary ao anatin'izay fotoan'izay dia ilaza amintsika tsiraray avy, dia raha amin'ny fonao rehetra Andriamanitra, ataontsika indroy aminy ilay elo. Dia rehefa aveo misy zavatra manokana ho asaiko ataonao rehefa aveo, satria velona Kristy. Tao velona Kristy, velona Jesosy, ho antsika tsiraray avy.
fiarahana manao aminao androany iary ivavakantsika apetrao amin'ny fonao ny tananao zao na zay nitenin'Andriamanitra hoe raha ny fanahy zay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty ozy izy no anangana anareo kosa androany te hitarika anao anao vavaka tsotra mba hahatonga ny ilay fanahy zay nanangana an Jesosy Kristy tamin'ny maty anangana fiainanao manontolo akopio masonao dia apetrao amin'ny fonao tananao dia avereno zao vavaka zao Jesosy Kristy tompo velona ianao ny zavatra rehetra dia manambara ny fahavelomanao ary androany Andriamanitra mivavaka manokana aoka ny fahavelomanao ho velona amin'ny fiainako aoka ny fahavelomanao ho velona amin'ny ankohonako aoka ny fahavelomanao ho velona amin'ny fisainako aoka ny fahavelomanao ho velona amin'ny fanahiko aoka ny fahavelomanao ho velona ho amin'ny toe-poko aoka Jesosy io ny fanahy zay nanangana anao tamin'ny maty anangana ny fiainako anangana ny foko anangana ny fiainam-panahiko anangana ny ankohonako amelona zay momba anay rehetra aoka Jesosy Kristy io ny fahavelomanao ho hita eto amin'ny firenenay aoka ny fanahy ny fananganana anangana ny firenenay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba ny fisinay ahitana ny fahavelomany Kristy velona Kristy velona amin'ny fiainako velona amin'ny ara-panahiko velona amin'ny ankohonako velona amin'ny fireneko amin'ny anaran'i Jesosy ambarako amin'ny vavako zany ekeko zany tanteraka amiko zany sika rehetra iaranao hoe amen dia ho tain'Andriamanitra tsika tsiraray avy enao matompoko